Vonina tanteraka i Madagasikara indray ny fitantanana ny vondrona ny fampandrosoana aty amin'ny faritra atsimo Afrika na ny SADC mialohany andraisana izay fitariana izay amin'ny fomba ofisialy dia ny ministra ny raharaham-bahiny Rafaravavy Tafikarasata no mitarika ny filan-kevitry ministra ho an'ny SADC androany no nandray izay andraikitra izay izy teny amin'ny centre de conférence internationale Ivato. Izy no misolo ny toeran'ny ministra ny raharaham-bahiny sy ny varotra iraisam-pirenena avy any Zimbabwe Amon Muruira. Tao anatin'ny lahateny ny fandraisana andraikitra dia nanasongadina ny mahazava-dehibe ny firaisan-kina sy ny fiaraha-miasa eo amin'ny fanjakana mpikambana ny ministry ny raharaham-bahiny malagasy mba hanorenana SADC matanjaka kokoa, mahaloa tena kokoa ary mitodika any amin'ny ho avy. Nanambara ny fiadidiana ny Repoblika efa ho tanterahana ny alatsinainy 12 Aogositra 2024 ny lanonam-panokafana amin'ny fomba ofisialy. Ny apahany voalohany amin'ny lalambe migodana izay ampitohana Ambodifasana sy Ambohimanga. Eo Ambodifasana PK0 amin'ity arabe migodana voalohany na AR1 ity no hanatanterahana izany lanonana izany. Isan'ireo nasaina amin'izao lanonana izao moa ireo filoham-panjakana afrikana izay tonga nanatrika ny fivorian'ny SADC. Tao anatin'ny herinandro vitivity dia niasa andro aman'alina ireo teknisianina tompony tetikasa sy ny teonivo ny ministeran'ny asa vaventy mba hahatratrarana ny tanjona amin'ny fahavitany ty ampahandalana amin'ny arabe migodana ity. Tsy maintsy nampitomboana ny isan'ny ora ny asana tahaka izay ihany koa ny isan'ny orinasa amin'ny fanometanana na ny prestataire. Napafantatra ny mponiny eto Antananarivo ny ben'ny tanàna ary larana Manantsoa nandritra ny fivahinianana teo amin'ny fahitalavim-panjakana fa izy fanelingelenina ny fifamoivoizana mandritra ny farany herinandro izao no ny fisian'ny fionana ny tampon'ny filoham-panjakana sy gouvernement teo anivon'ny SADC izay tanterahana eto Antananarivo. Araka ny fanazavana dia isy fiantona vonjy-maika any amin'ny arabe lehibe amin'ny fandalovana ireo filoham-panjakana mpikambana ao anivon'ny SADC. Efa vonina tanteraka ny ekipa pirenena malagasy eo amin'ny taranja basketball hiatrika ny Afrobasket izay atao any Angola. Raha mipitso alarobia no hiditra an-tsehatra ny ankoa ifandona amin'ny D Tigers any Nigeria ny Luanda iray amin'ireo tanàna roa andray ity fifanana ity any Angola. 14 taona laza izay no nandray anjara farany tamin'ity fiadiana ny amboaran'ny Afrika eo amin'ny taranja basketball ity ny malagasy eo amin'ny sokadrila. Goavana ny miandry ny ekipa pirenena malagasy satria dia ireo firenena lehibe aty Afrika no iray vondrona aminy dia Nigeria, Tunisie ary Cameroun. Raha mipitso alarobia no hanao ny lalao fahantelo izay tafiditra amin'ny lalao isam-bondrona ny fiadiana ny tompon-dakan'ny Afrika eo amin'ny taranja baolina kitra na ny CHAN na ny Barea. I Centrafrika no ifanandrina amin'ny Madagasikara mandritra izany. Nandritra ny valandresaka ho an'ny mpanao gazety Fanao Raiandro mialohan'ny lalao dia nilaza Aro Asanandrianarymanana na Idax izay kapiten'ny ekipa pirenena malagasy fa tsy manan-tsafidy ankoatra ny fandresena ny Barea. Milaza ny tena fa efa vonina amin'izany lalao izany ny mpilalao rehetra ary hitady izany fandresena izany. Nanamafy moa ny mpanazatra Romeo Alarakotondrebe fa nila fanamafisana ara-tsaina ireo mpilalao taorian'ny faharesena nanoloana ny Tanzania ny sabotsy lasa teo.